Atao ahoana ny fanarenana ny orinasa Jirama sy ny orinasa Air Madagasikara. Iray tamin'ireo fanontaniana napetraka ireo mpandraharato eto amin'ity fiaonana tamin'ireo kandida ho filoha ity izany. Amidy, istahana sa tazonina amin'izao ihany. Tsotra ny any Jean-Louis Robinson, orinasa mpanjakana ireo, ny fitantanana no asipanivanana sy fanatsarana. Zany hoe misy fanamboarana zany amin'ilay fitantanana azy. Nareo tsy dia zany zavatra zany ny tsy hoe avetrany dia hoe rehefa orinasa dia andao ty privatisena. Malalaka be ny eo ny sehatra azo anaovana ny concurrence mifaninana. Mbola be dia be ary zay tonga dia ampandroso sy ampiditra ny eo amin'ny asa ho an'ny malagasy. Adinambava, inona avy ireo fepetra toe-karena voalohany no raisin'izay olany eo. Teboka isan'ny mahaliana ny mpandraharaha. Ho an'ny Hery Rajaonarimampianina sy ny ekipany, ny fametrahana filaminana amin'ny tena maika, indrindra ny filaminana ny fandraharahana. Donc il y a des mesures sécuritaires qui devront être prises très rapidement. Isy ny fepetra ho raisina aingana momba ny fandriampahalemana na an-tanan-dehibe izany na ny any ambanivohitra. Eny fa na amin'ireo faritra lazaina hoe mena. On les appelle communément. Donc ça c'est déjà une mesure très importante. Et lorsque vous dites immédiatement, ary ny tiako lazaina aminao hoe aingana dia ny hoe herinandro vitsy aorianan'ny mahafiloha. Qui suivent, les mois qui suivent, moi je pense que c'est important de voir un peu ensemble tout ça. Et lorsque je dis voir ensemble, c'est très ary veriko fa zava-dehibe raha iarahana mijery ihany koa ireo fepetra ireo. que je souhaiterais mettre en place, mais en discussion. Mpimaso na ny andaniny na ny ankilany tsy nisy tsy ny mpimaso tamin'ireo mpandraharaha ireto. Nilaza ny anendry ny filohan'ny GEM ho sekretera-mpanjakana ohatra i Jean-Louis Robinson raha toka mampanantena latabatra boribory miaraka amin'ireo mpandraharaha ireto ny ekipan'ny Hery Rajaonarimampianina.